te ilaza aminao fa hafa mihitsy ianao io efa olona hafa mihitsy ianao io miarabanao tonga soeto amin'ny anaran'i Jesosy miarabantsika mijery fahitalavitra sy manaraka ny onjam-peo ho tahiny tombo tolo sika menakafy alleluia ao anatin'le lohevitsitsika ny amin'ny ho avy ny mpanjaka miomany ity anazy te ilaza aminao fa tena efa tombotra amin'ny fiavian'i Jesosy ole ira teo hoe andehaka tsy ho reraka mbola ety adala mpiazaka zantsika io raha lasana vavy mirary amin'ny herin'Andriamanitra tsy hareraka anao mandrakizay fa vao mainka hampandroso anao hatramin'ny farany alleluia ho ny baiboly manao izay mahakitra hatramin'ny farany no vonjeny izy te ilaza aminao ho antanan'Andriamanitra anohana anao ary tsy avelany angozozo mandrakizay ianao raha lasana vavy alleluia ireo karazana velam-pandrika lefa mifavalo tsy hapotika anao zany reo raha efa ho potika anao dia efa potika anao hatrizay ilzay fa rehefa tsy potika ohatr'izay anao tsy ho potika tsony mandrakizay ady olana sedra mafy nefa nysedrainao fa manino ianao mbola mifikitra amin'i Jesosy satria fantatry fa tena tia anao loatra Jesosy ary no everika any koa fa ianao io tonga eto dia tena tia an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra koa ianao ny olona mifankaty zany tsy mifanary sa tsy mariny zany ny olona mifankaty zany tsy mifanary na mora na misarotra tsy mifanary ary za te ilaza aminao androany mihoatra lavitra noho ny fifankatiavan'ny tena mpifankaty eto ambonin'ny tany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra anao noho izany tsy ho ariny mandrakizay zany raha zay ianao zao ianao no asa na hanary azy na hanadino azy fa raha za aloha fantatro izay namonjy ahy tsy ala amin'ny mandrakizay ahy tsy saraka amin'ny mandrakizay ahy no everiko fa tahaka daholo ihany koa nareo tsy ala amin'ny mandrakizay amin'i Jesosy ary tsy saraka mandrakizay amin'i Jesosy halleluia tany anaty lavaka sika noho ny tao amin'Andriamanitra ho amin'ny lalam-pamonjena teo ambaravarany elo sika ny sakanan'Andriamanitra tamin'ny fitiavany mahery stop eo tsy mahazo miazakazaka makany andavaky ny elo tsony fa stop eo Jesosy io misy olona ho any andavaky ny elo stop eo io lalany olona io tamin'izay vanim-potoana zay dia nitodika ny ambohan'le fahotana dia nanaraka an' Jesosy dia tapa-kevitra ary mbola vonona niaraka an' Jesosy ary mbola vonona noho ny azakazaka miaraka an' Jesosy zay vonona ny anoho ny azakazaka nao amaina mafy zany ane ny fiainanao fa sao dia tsy fantatrao hoe ianao efa teo ambaravaran'ny elo tamin'le aretina mafinaika nahazo anao iny nasiny dia vola aretina tamin'ny fiainanao efa teo ambavadiny elo ianao no niteny Andriamanitra tamin'i Jesosy azavela ho latsaka foana le ranao tao Kalvari Jesosy vonjeo olona eo ambavadiny elo io aoka io todika ty amin'ny famonjenao manomboka eto dia teo ianao nisy nitory filazantsara io fa nanomboka ny ambohan'le fahotana ianao nanomboka ny ambohan'le lalan-dratsy ianao dia io ianao fa nanomboka tonga zanak'Andriamanitra ary tonga mpanompon'Andriamanitra ary ho tonga polo lanitra raha lasana bavy malala alleluia ny tena marina dia zao miandro fotoana fotsiny tsika angalany Jesosy atsika fa eto sika efa ponony lanitra alleluia miandro ny fotoana fiverenan'i Jesosy fotsiny tsika io fa tsika eto io efa tena ponony lanitra fa zany hoe mbola eto ambonin'ny tany aloha satria mbola tsy tonga Jesosy kanefa koa raha tapitra alohan'ny fahatongava Jesosy ny fofinainao dia aza misalasala amin'ny mandrakizainao fa ataovy assure fa ianao efa ponony lanitra raha saina bavy malala satria efa tafasaraka tamin'ny fahotana alleluia misy tantara ato amin'ny marka toko fafolo marka toko fafolo no andeha ho jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ovakitsika ny andininy fa 17 rehefa hita dia mivako toy izao no teny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny voanivoakana keny an-dalan'i Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka niazakazaka nantonaka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay ary ho Jesosy taminy
nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra fantatrao mididy hoe aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety hovavolombelona mandanga aza manambaka manajandra no sy ny reninao ary hoy izy tamin'ny mpampianatra izany rehetra izany dia efa no tandremako hatramin'ny fony ao mbola hatramin'ny fony ao mbola kely ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra iray lo ianao mandehana amin'ity izy rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka tena njombona teriny tarehiny tamin'izany teny zany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nananarena be asio aleluia faran'izay mafy ny tompo aloha Jaona voalohany epistily voalohany nosoratany Jaona voalohany toko 2 dia hojerentsika ny 5:5 ka hatramin'ny 7:7 aza ty izao tontolo zao na azay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona ty izao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavan'ny ray fa ny zavatra rehetra atao amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny reka momba n'izao fiainan'izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay asio aleluia faran'izay mafy hatrany ho toizantsika farany atao amin'ny bokin'ny Petera masinda Petera Pierre Petera 2 Petera 2 toko 2 andininy 20 Petera 2 toko 2 andininy 20 hoy ny voasoratra fa raha misy efa afaka mifaly toy n'izao tontolo zao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy nefa voasingotry zany indray ka resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany asio tehaka mahafoan' Jesosy ireo tenin'Andriamanitra ireo ry rahalahy ranabaviko no zaraina aminao mandritry minitra vitsy amin'ity fotoanany io ty ary araky nefa nambarako aminao dia tafita tanteraka ao anatin'ilay loha hevitsika ny amin'ny hoe ho avy mpanjaka miomana hitsena azy raha mijeritsika ny amin'ny teny voasoratra tary amin'ny bokin'ny Marka dia nisy lehilahy anankiray mpanan-karem-be mpanefoefo izy tsy vitany hoe mpanan-karena fa sady mpivavaka izy io dia rehefa nahitan'i Jesosy izy dia izao nolazain'ny Baiboly niazakazaka raha namana anatona an' Jesosy ny tena anisan'ny zavatra nanatony an' Jesosy dia ty fanontaniana nanitikitika azy ty nisy fanontaniana nanitikitika azy teo izy mpivavaka izy mpanaraka lalàna izy mpakatony tenin'Andriamanitra zay azo everina fa efa nampianarina azy ny amin'ny fanajana ny ray aman-dreny ny amin'ny fandehanana amin'ny fahamasinana fitondran-tena tsara dia nanaraka an'izany ty namany ty fa zao lazain'ny Baiboly nisy fanontaniana anankiray nanitikitika azy tao anatin'ny fanahany dia ny amin'ny momba ny fiainana mandrakizay ahoana ozy izy no afako mandova amin'ny fiainana mandrakizay raha lasaina bavy zava-doza raha mpivavaka ianao nefa tsy manana antoka ny mandrakizay anao tenino an'izany ny eo akaikinao zava-doza zany hoe mpivavaka nefa tsy manana antoka ny amin'ny mandrakizay zany zava-doza zany hoe mpivavaka nefa misalasala ny amin'ny mandrakizay ihany zava-doza zany hoe mivavaka ihany nanaja sabata ihany tsy nijangajanga ihany nandeha tamin'ny famasinana ihany nefa tsy manana antoka
mandrakizay. Zany situation ty lehilahy ty, zany situation ty lehilahy ty. Nataony daholo zay zavatra rehetra nasain'ny Mosesy natao, najainy daholo ny lalàna rehetra takin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zava-doza dia zao, tsy assureny mandrakizay ihany. Zany hoe izy mivavaka sabaty ty dia lany andro fotsiny va miainy karazany miainy fotsiny izy, kaza miainy moainy fotsiny izy. Raha lasanabavy tsy tia hita an'izany atao amin'ny toeram-pivavahana ity zay. Fa ny zavatra tiana io teto, ny mpivavaka rehetra tonga eto dia manana assurance ny amin'ny mandrakizay any raha lasanabavy malala. Alleluia. Tokony ho fantatrao ny fiafaran'ny dianao. Fa ny olona tsy mahafantatra ny fiafaran'ny diany dia olona manaonao foana zany olona zany. Raha mandeha ianao ka hianatsiny dia tokony ho fantatrao ny direction-nao, manao hoe ho aiza ty, hijanao Antsirabe sa ho an'ny Fianarantsoa sa handeha Tiliara. Fa tsy hoe ay mandeha fotsiny ka mandeha. Fa be dia be mpivavaka manara-jeny rano fotsiny. Azay ny faute grave ny mpino amin'izao vanim-potoana zao. Hoe nisy fanasana tamin'ny télé dia mba nahita dia mba nandeha. Nisy ohatr'izao nandeha, nisy filazana tamin'ny radio dia mba mandeha ohatry ny olona rehetra. Tadiova tsy tokony hitovy ny olona rehetra ny fomba fanompoana ao an'Andriamanitra. Fa tokony hiavaka mihoatry ny olona rehetra ny fomba fanompoana ao an'Andriamanitra lasanabavy malala. Manaova amen faran'izay mafy. Ny olona rehetra dia afaka samy makany am-piangonana sabotsy na lahady milanja baiboly, fa mety tonga valy izy tsy mahatsapa na inona na inona. Fa ianao kosa raha makaty am-piangonana aza mandany fotoana. Fa ataovy tsapanao, fa rehefa avy aty am-piangonana ianao farafaratsiny mba ho azonao antoka fa ho any an-danitra ianao raha vao miala vao amin'ny toeram-pivavahana io. Manaova amen na mafy. Alleluia. Zany ry havana ny tsy hanaovanaovana foana amin'ny fomba fanarahana an'Andriamanitra. Zany ny tsy hanarahantsika manara-jeny rano fotsiny. Atsaro tsy mety ho manara-jeny rano fotsiny. Fa rehefa miova dia tena miova. Alleluia. Ataovy azo antoka ny mandrakizay. Tenenina namanao raha ho avy androany Jesosy ataovy azo antoka ny mandrakizay ianao. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy le raha lehilahy dia zao nambaran'ny baiboly, zao nambaran'ny baiboly, tena tiany Jesosy izy. Halleluia. Hoy Jesosy ny andininy farika amby roapolo, ary Jesosy nijery azy tsara. Tena nydinihan Jesosy tsara ny tao-pony le lehilahy. Mba fantatrao ve amin'izao oritenako zao tena mijery anao tsara Jesosy. Mijery tena mibanjina anao tsara Jesosy. Dia mandinika ny ao anaty lalana fonao tsara Jesosy. Zao za miteny eto zao hoe ahoana ny toe-pony olona io, ahoana ny fandehany olona io. Dia zao lazay ny baiboly, rehefa mijery azy tsara Jesosy dia hoy ny baiboly tia azy izy ka naonao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao. Jerevo le fitiavan'i Jesosy azy a, tsy navelan'i Jesosy andeha amin'ny lalana gabraraka izy, fa nataon'i Jesosy maona nahitsiny Jesosy. Zany ny tena fitiavana. Halleluia. Ny tena fitiavana tsy namela an'le lehilahy andeha amin'ny gabraraka anao hoe ndana re ataovy ihany atzao ihany zay tianao ajaina rehetrarehetra dia andana ihany, nefa le lalan'le lehilahy efa fatany fa tsy ho any an-danitra. Sa tsy marina zany? Fa ny tena fitiavana dia zao natoron'i Jesosy azy ny lalam-pamonjena. Mba fantatrao rahalahy, tena hitako fa teo any an-danitra ianao. Fa zao noho izy misy afatra kely ty, tahaka n'le fomba fanaon'i Jesosy amin'ny fiangonana fito tao Azia ihany nataony teto, nampahereziny aloha, dia avy eo amin'izay nataony inona? Nahitsiny. Zany ny fomba fiasan'i Jesosy. Ary zany koa ny fomba fiasantsika eto.
miorakoraka kely aloha dia avy eo amin'izay ahitsy dia mangina daholo ohatran'ny ireny olona voaniko bay ireny sa tsy zany indray ary rehefa misy toro-teny manitsinitsy dia ohatran'ny ireny olona mamanga fahoriana tompoko za misosika alahelo tompoko satria manitsinitsy le toro-teny ka ny olona ho any an-danitra tsy maintsy ahitsy manao vamenina faran'izay mafy eny tsara ny azo anankiray atao andro ao anatin'ny tokantrano anankiray na anamboarina trano tsy azo mibilibiliko fa ny azo mibiloka tsy maintsy ataoko tainy efa rany lasa lavenina tsy marina ve zany lazayazako aminao raha mibiliko any azo ho an'ny mpanao trano dia tonga dia tenenina tsy mety eto io a dia ny anjara ndraikitra io azo io rehefa tsy hita zay anaovana azy ataoko tay dia lasa lavenina fa ho an'ny azo mahitsy na dia efa miainga aza indray ny famaky andeha hikapan'le azo mahitsy ny olo anankiray dia matahotra izy ny anaoko tay an'io azo mahitsy io fa zao ny tao am-pon'ny olona anankiray raha ohatra ka olona manatsaina tsara izy mety mbola misy ilana n'ity azo mahitsy ity ndray androany aleo tehiriziny ity fa mety azonao amboarana trano ty avitagna zavatra tsara ty ny tiako resahana aminao dia tsotra sambatra ianao raha maharetoro-teny manitsana ny tsy fahamarinana rehetra ary manitsana ny zavatra rehetra zay tokony ahitsany ao fianao ary tokony anao amena sy arelomafy ianao rehefa maharetoro-teny manitsakitsana ny fiainana manokana rasy any ambadimbadika any amen ve satria rehefa fantatrao ny marina dia ny marina anao afaka anao tsy andevy azany na tonga ny jauna voalohany toko faharoa andimy fadimy amby folo teo manao hoe aza ty zao tontolo zao na zavatra ao zao tontolo zao fa raha misy ty zao tontolo zao dia tsy ao anaty fitiavana ny ray raha lasaina bavy eo aza vela ho lany andro fotsiny ianao tonga ty am-piangonana fa ataovy mahatsapa zavatra ny fanahanao amen dia zao ny tantara zao ny lazain'ny baiboly rehefa nitenenin' jesosy mahitsy le zalahy dio ny lazain'ny baiboly niala teo amin'i jesosy tamin'ny ala elobe izy satria mpanan-karena inona zany ny taom-pon'le zalahy vola sy ny arena rehefa voakitikitika le zavatra tena tsy foiny le zavatra tena mamina toy izy tsy atakaliko ny areko sy ny volako zay fiainana mandrakizay ihany rangaha tsy atakaliko zay arena sy ny vola zay eo amiko kosa zay fiainana mandrakizay ihany aleko ihany vola sy arena mba fantatrao ve nefa fa rehefa mitapitra amin'ny fofonainao tsy hitondra na ariary azy ola iry zay io vola be anao io tsy hitondranao amin'ny mausolée aza mody fanina misiry zany misiry manao an'izany fa ny avanao ozy izy nitondranao amin'ny mausolée kanen'le rahalahy ty le vola sy arenany nitobaka teo aminy tany nametrahany fony tany nametrahany fanahany wesy tsereny miliara tserety fitahenany men'Andriamanitra aoka inana sy sotro anao ry fanahako aoka inana sy tena hiatavy anao raha lasaina bavy aza varinany amin'izao fiainana mandalo zao toromarika ny meko anao aza varinany amin'izay mety ho fiainana mandalo sy hopotika sy horava tsy ho ely horavana tsy ho ely anao zao tontolo zao jerevo ny tantarany lota ny avy fananana be tao Sodoma sy Gomora fa nahatondra ve tsy nahatondra na inona na ino lota ny avy tao Sodoma sy Gomora rehefa horavan'Andriamanitra ny tanàna vita tantara na dia nanangona manao anary lota vita tantara mampirisika anao za tsy miteny hoe aza manangona fa manangona dia afafazo amin'ny asan'Andriamanitra hitoroitsika filazantsara hatrany am-parahany tany manao vamenina faran'izay mafy
ataonao inona ao banky io vola be io nefa ny asan'andriamanitra mila vola tahaka ny ahoana amin'ny famonjena fanan'olona mampirisika anao aza-porenina amin'ny vola ny fonao ndo dia ho bloqué ny fandrakana sanatria vo mivava ny vola voany ianao vo eto mambavaka pastera fa bloqué ny volako fa manoro-hevitra anao ny baiboly androany aza petraka any amin'ny vola sy ny arena ny fonao fa raha manana ianao zao andao hitoriana filazantsara anambarana ny olona fa ho avy tsy ho ela jesosy anomana ny olona ho amin'ny fiaviany tompo tsy ho ela isika mba tonga ny olona maro tafala ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy alleluia alleluia tsy ratsy ianao manangona volany tsy ratsy tsara fa zao ampiasao atao amin'ny asan'ny tompo eny ena anankidimy ary manao amen tsy maninona fa tianay foana zany e amen teteny anao a zany ny fandrika am'izao vanim-potoana zao avelatry satana mamelatra fandrika satana mba hatonga ny olona hovariana amin'ny fitediavana hovariana amin'ny vola sy ny arena hovariana amin'ny fitediavana mbola hovariana amin'ilay zavatra efa nangonina fa ny zanak'andriamanitra zay tonga eto rakitian'andriamanitra ny arenany sy mifananany tsy ho taitrany amin'izany izy fa ho afoinina dia zay tsara indrindra ho tokantranony azy satria tsara lavitra metra noho izany ny fitiavan'andriamanitra azy ratsy anabavy alleloia rehefa nkitiany jesosy ilay zavatra makarirary ny fondra namany toy ny baiboly niala teo tamin'ala hely be izy raha lasaina bavy malala misy fomba fiteny zay hoe ny vola ny fototry ny fiainana ny ozatry ny fiainana aiza ny fonao fa tadio fa ny mamona na ny vola dia fitaovam-piadiana zay amandrian'ny satana olona maro amin'izao vanim-potoana zao ny vola ny fitaovam-piadiana amandrian'ny satana amin'ny olona maro amin'izao fotoana zao any ka raha vao kitikitiana io vola sy arena io tonga dia tapaka lalan-drano sasany raha lasaina-bavy mampahery anao ah andoranga ny fonao tena ho apetraka amin'andriamanitra fa tsy apetraka amin'ny vola sy arena manao vamenina faran'izay mafy aiza ny fonao zao fa maromaro ny fon'ny olona tato ato tao any amin'ny bariako sa tsy mariny zany za tsy milaza aminao hoe ratsy mibaria za koa nanohana baria zato isanjato tsisy fangarony fa ny fokotsy tany fokotsy tany mijery a dia mijery io ny malaza zao dia mijery koa aho fa tsy misy fietsara velany tsy mihitsy hoe paster ave mijery baoly mijery paster ary nanohana fa ny fokotsy tany eno tsara fa ny fony olona maro ndray nefa dia tany maheno maray mpahombiazana nanamboly faly mihitsy nanaboaka sarim-bolany tsy ratsy zany fa ny ompitiavana zany fa eno tsara ny zavatra apitaiko aminao aiza ny fonao fa maro tamin'ny olona ny tsy mahavavaka fa variana ny jery-baria taiza ny fonao amin'izany raha tena andriamanitra ny tena tianao tokony teo am-pandoliana tsy ratsy ianao ny jery-baria fa tokony nainao ny nandamina amin'ny fotoananao alleloia tiako ampahafatarina anao dia tsotra mila tena tia an'andriamanitra ianao tenenao an'izay naminao mila tena tia an' jesosy ianao hoe amen misy olona ve tena tia an' jesosy eto azafady mba tsangana kely zay tanan'izay olona tena tia an' jesosy zay ty ilaza aminao fanahiororo aza nykotroka sy ny hitselatra tsy hiala amin' jesosy mandrakizay ve ianao afaka andray amena mafy azafady
Alleluia. Rehefa nkitihan Jesosy ilay zavatra zay nakararary an'ity raharaha ty, le vola, le arenany, de nalahelo ny fony, de tsy nampaninina azy nandeha nyteny manao hoe aleo any zay mandrakizay any fa izy moa malala zay mbola mandrakizay any, fa leo za aloha andeha anara-po fahavelona. Raha lasaina ambavy malala ararotiny andro azo anaova tsofa miaratsy zao fiainan'izao. Hoy ny Jaona voalohany zay mivakitsika teo, ary mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Tiapafantatra anao fa na manan-karembe vavy ianao eto ambonin'ny tany, na mahantra fadiranovana ianao eto ambonin'ny tany, zany ominy fa tsy hisy zany mahantra fadiranovana zany, fa zao ihany tokony fantatrao, mandalo zao fiainan'izao. Manino zao fiainan'izao? Mandalo zao fiainan'izao. Courage, andao tena hanompon'ny tompo ampifonitsika rehetra lasaina bafy. Amen. Mba fantatrao ny fiainana mandalo tsy azo amrenana zavatra maharitra, sa tsy marina zany? Raha manofa trano ianao, raha manofa trano ianao kanefa ianao mieritreritra ny ampiakatra ho lasa bildina an'le trano, vo lasa bildina io de izy ny tompo trano, miala tato amin'ity tranonay ity nareo tompoko, sa tsy marina zany? Satria hitany fa efa mety tsara, lasa tsara be ny tranony. Toy izy azafady omena 3 volanareo omananareo elana ato amin'ity tranonay ity, ianao nga afaka maka izy satria maninona ianao eo? Mandalo ianao ny eo, mpanofo ianao ny eo. De ohatrany zany koa tsika eto ambonin'ny tany, mpanofo. Tsy tompontsika eto fa mpanofo. Noho izany aprisika anao amin'ny baiboly androany, andora nga norona zavatra maharitra mandrakizay ny fomba fanorenana zavatra maharitra mandrakizay de ny fialan'ny fonao amin'izao tontolo zao. Mila miala amin'ny fitiavana amin'izao tontolo zao ny fonao. Amen. Amen. Nave misy zavatra anankiray nefa tsy niriny baiboly tany amin'ny Petera voalohany, Petera faharoa zay mivakitsika teo ihany, ary eto anisan'ny amaranako azy. Petera faharoa toko faharoa andininy faharoapolo. Hoy izy, eno tsara, eno tsara, fa raha misy efa afaka tamin'ny fahalotony zao tontolo zao, zany hoe tonga olombovonjy io, mpanompon'Andriamanitra io, efa nisaraka tamin'ny fahalotony io, sy ny fahavetavetana sy ny fijangajangana. Raha misy efa afaka tamin'ny fahalotony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotry izany indray karesy, nefa manony, nefa voasingotry izany indray karesy, zany hoe efa afaka, efa niala tao amin'le toeram-pahotana ianao noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy ianao, de efa nandroso ny elanao fanao zao tontolo zao, de ny nandroso nanatona an' Jesosy ianao, ny nakany ny nanatona an' Jesosy ianao. De olona zay ny baiboly, raha misy voasingotry zany ndray, satria ny fahotany ry de misy karazana tady mahazaka ihany koa izy tomany ianao, anao vanikazana hevi-daliny satana ianao mba hiemotry. De olona zay ny baiboly, voasingotry le fahotana zay namaritra anao teo aloha de niemotry. Toy ny baiboly ratsy, olo ny baiboly ratsy noho ny voalohany ny fiainan'izany olo zany. Raha nabavy, raha la malala, tadiofo ianao manam-pahavalo, ary ny fahavalonao tsy tia anao mandroso, tsy tia hitanao hiazakazaka amin'ny ty fanomponany tompo ty, fa ny tanjony de zao, iny tonga de alefaso atsipazo ny tady mazaka, taky ny reny misambotrombo reny, de avy nisamborana anao,
tanao ny omby rehefa hosamborona dia tsy hoe andeha enjehana fotsiny rehetrarehetra eny fa mitady tondra tady mazaka ny mpiandrondry anankiray dia atsipony ny tady mazaka iny ka raha voasingotriny le omby dia tsy afaka mikofoka intsony fa tsy maintsy manaraka an'le tompon'omby amin'izay dia tahaka izany ny tediaviny devolo amin'ny fiainantsika io hoe tsika efa mandroso efa miazakazaka dia izy ery mbola mitady hevitra mba ahatonga anao ho potika sy ho rava hiverina indray amin'le fahalitoana sy ny fahotana. Ty ampahery anao ah zany ny raha lasainam-baviny tsy hanaovana sangisangy amin'ity fiaviany Jesosy ty. Amen. Zany tsy hanaovana vazivazy amin'ity fanarana an Jesosy ty. Vonina ve anao tena androso hatramin'ny farany? Alléluia. Alléluia. Teneno namanao tena tapa-kevitra tsy isangisangy amin'ity fanomponan'Andriamanitra ty tsony ahy. Amen. Ry tanora malala aza mieritreritra hoe tanora dia anao zay daniny kibonao sy ny zay tianao atao fa mitondra tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Tohizo ny fahamasinana, tohizo ny fandehanana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Zavatra tokana neny na tonga an'le zalahy ty tsy tonga tany an-danitra ny tsy fahafoizany ny zavatra tao anatin'ny fony. Rehefa ny olona anankiray tsy mahafoy ny zavatra makararary azy sarotra ny atonga azy any an-danitra. Inona ny zavatra irenao fa mamaritra ny fonao. Za ty ampahery anao androany ro dia io no sakana atonga anao ho bloqué ka tsy ho tonga ny an-danitra. Raha mety raha sitraka ao indrindra aoka hitombo amin'ny fitiavana an Jesosy ianao. Ty ampahery anao amba hitombo amin'ny fitiavana an Jesosy ianao fonao. Manao vamenina faran'izay mafy ka tsisy zavatra ngeza be zany ao amponao akoatra ny fitiavana an'Andriamanitra rahasanam-bavy malala ampitombo ny fitiavana an Jesosy. Amen. Ny afatarana fa tena tia an Jesosy ianao dia mbola tonga etondray ianao amin'ny fotoam-bavaka manaraka. Amin'ny herin'ny androany dia mbola ho avy etondray ianao. Amen. Ny afatarana fa tena tia an Jesosy ianao dia afoinao daholo zay zavatra atao ohatry ny nambabon'ny fonao rehetra tany dia ny mahamaika anao eo amin'ny fanatrehany lalandava. Halleluja. Hitanao ry Petera rehefa niantso azy Jesosy manao hoe Petera andao anaraka dia tonga dia teony eo dia najany ny sambokely sy ny arato fa lasa izy nanaraka an Jesosy satria tena tia an Jesosy izy. Tena mamy Petera ny arato sy ny sambokely a fidiram-bolana io fa zao rehefa natsony Jesosy izy nafoiny zany rehetra zany fa lasa izy ny azakazaka nanaraka an Jesosy. Raha lasaina-bavy raha iantso anao ny tompo androany manao hoe andao anaraka mba ho afoinao ve le zavatra makararary ny fonao sy tsara mahasarotototony anao ka iny ianao fa andeha hiazakazaka anaraka an Jesosy. Titenanao androany andao anaraka an Jesosy, andao hiazakazaka anaraka an Jesosy. Ny zavatra mahafinaritra mantsiriavana raha ny olona anankiray mahafoy ny fahotany sy ny faratsiny dia zao ny zavatra mahafinaritra sady ho tahiny izy eto ambonin'ny tany ny azo antoka ny fiainana mandrakizay. Ho avy Jesosy io ihany antso anao tena efa akaiky manoro hevitra anao amin'ny Baiboly andao ranga tena afoy daholo ny zavatra rehetra fa andao anaraka an Jesosy. Amen ve zany? Manoro hevitra anao aza petraka any amin'ny vola sy ny arena ny fonao afaka ndray amen mafy anao azafady. Aza petraka any amin'le valim-bavaka mbola ho avy ny fonao. Fantatry fa ny antony ivavahantsika dia ny mba andraisantsika valim-bavaka ary atonga avantsika ho any an-danitra fa aza petraka amin'izany ny fonao. Amen. Tenenina aminao aza petraka amina valim-bavaka ny fonao hoe
fa fantatrao raha vao mipetraka amin'ny valim-bavaka mantsy mifonao ka tsy hainao no mizaka an'ilay valim-bavaka dia mety ho tapitra eo koa ny fiainanao, mety tonga dia vita eo koa ny fiainanao. Fa ny fonao aza petraka amina inona na inona, aza petraka amin'ny vadinao ny fonao. Amen. Afaka ndray amen na mafy fe Jesosy. Sao dia anao ohatran'ilay vehivavy anankiray zay, tsy naposiko pasteur, tsy naposiko marina vadiko jomoka be ohatrany iny nefa tena mpitsagajaga be. Fa taiza ny fonony tao amin'ny vadiny. Tsy naposiko marina ina tokony ataoko pastera. Tsy namono tokony ataonao fa mitonona mambavaka azy mba ho vovontsy izy. Tsy naposiko mihitsy hoe izy navita an'izany, izy navita nivadika tamin'ny fanekely eto ambony altara. Ka ino eo ambony altara na eo ambony inona tsy rehefa ivadika io dia mivadika. Halleluja. Za mampahery anao e, aza petraka any ny fonao, aza petraka anao, aza petraka amin'ilay zanakao lasa ny andafo ny fonao, lasa ny andafo ny zanako. Fa sonery pasteur za efa basahirana na atafita azy fa mivadiany aho azao. Taizanay tao mantsy izy io tena nalany vola mihitsy a nandeha nikarakara ny fianarana hatramin'izy mbola kely ka hatramin'izao izy manko ka mboty rasireny dia za mbanandra azy. Fa zao ary pasteur tafita izy dia nivadiany a. Dia ino koa izy vadiany ohatrany efa tady ala ny ainy. Nisy anie zany teto amin'ny toerany ty teny anao a, aza petraka any ny fonao. Ny olona mety iovaova fa Jesosy any tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Azo teka faran'izay mafan Jesosy. Eto am-pamaranana afoy izay zavatra tokony afoy rehetra. Halleluja. Mampirisika anareo manana compte amin'ny banky misy reny a. Za tsy miteny hoe alefaso amin'ny fanomponan'Andriamanitra daholo. Tsy manino ianao manana tahely kely fa ho ataonao inona io raha ohatra ka tonga ny tompo. Nga afaka mitondra amin'io ianao. Ozy ny sasany manam-pikasana namboatra trano a, villa be a, sina piscine, sina an'izao a. Tsara zany, tena tsara zany, tena tsara zany vision-nao zany. Fa zao no izy, zao no mampahereziko anao. Ny asan'ny tompo ato mila vola. Raha sitrapon'Andriamanitra hiakatra kianja be ny mamasiny tsika ato. Alleluja. Taoriana an'ilay nekaratsika tao kianja be ny mamasina ena tonga mibariana andresy io e. Sa tsy marina zany. Teny namoditra teny pasteur ty na manao hoe tsofina rano amin'izay mpanao baolina eto mba ho mpandresy foana fa tsy ho resy tsony. Sao dia tsy tadidinao zany tantara zany. Fa zao hoe mila folo zany rehetra zany. Za tsy manetananao mba hoe alefaso fa mampatsiahanao a fa tsy tokony ho any amin'ny vola sy ny arena ny fonao. Amen. Andefa moa ianao tsara, tsy andefa moa ianao ataovy ny fikasanao fa tsy mampaninina. Mahereza. Za nefa mampahery anao raha te hanangona zavatra tsara ihany, le mamafo amin'ny asan'Andriamanitra ny tena zavatra tsara tena hoe ahafahana manorona zavatra tsy ho rava mandrakizay. Afaka ndray amen mafy Jesosy azafady. Mahereza. Ho avy ny tompo a. Vonina venao hitsena azy. Vonina venao hitsena azy azafady. Ny fotoana amin'ny Jesosy anie ny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary tadidio fa ny olona mavesabesatra amin'ny zavatry ny tany tsy ho tafakatra eny amin'ny rahoan'ny lanitra mihitsy. Tenenina aminao ny fotoana ny Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra.
izy tsy niteny manao hoe te andray anareo eny ambonin'ny tany azany de tonga de alefako anatin'ny tena asobika anankiray nareo rehetrarehetra de ampiakariko fa hoy ny baiboly indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra hita azy zany hoe izy eny amin'ny rahona iny de zao no izy ny olona manana hery ara-panahy de hiakatra fotsiny tsingevana tsy moramora hiakatra hitsena azy fa ho an'ny olona mavesatry ny filana sy ny zavatry ny tany de manao ahoana satria maninona mavesatry azonao tsara ve zany fampianarana zany te ampahery anao hitsena ny Jesosy eny amin'ny rahona lanitra ianao fa zao aleo tena olona maivana tena ao tsara ny ara-panahinao hitsenanao an Jesosy afoy zao tontolo zao sy ny filany de ho tonga ny an-danitra ianao hitsangana sika tompoko